fa miarabantsika rehetra manaraka izao a fampitana ny vatana mahakasika ny fivoaran'ilay rivodoza batsiray izao. Raha ny antotan-kevitra voaray avy aty amin'ny météo sy ny analizy rehetra natao amin'izao arivo izao dia efa hita fa mivoaka an-dranomasina tamin'ny fito ora hariva teo ilay rivodoza batsiray. Tao amin'ny toliara faharoa tao avaratra kely ny toliara tao amin'ny 520 kilometatra avaratra toliara tao no nivoahany an-dranomasina, manodidina eo amin'ny 520 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny iary eo amin'ny 80 kilometatra isan'ora kosa ny tafiotra miaraka aminy. Mizotra manodiany somary atsimo andrefana izy ary mahafaka 20 kilometatra isan'ora. Eto dia tsy pianay tsara mihitsy mizotra manondia mianatsimo izy rehefa tavavoaka ny ranomasina ary tsy ahina aloha atreto ny mety hiverenany aty an-tanety indray fa hanondiany any an-dranomasina hatrany izy ary hiverina an-dalo ao atsimo ny Madagasikara ao zany hoe tsy miditra tanety fa ny an-dranomasina hatrany izy amin'izay fotoan'izay. Arak'izany somary miadana ny fandehan'izy io rehefa tavavoaka ny ranomasina ka mety mbola anakorotana ihany ny toetry ny andro any amin'iny faritra atsimo nosy iny ato anatin'ny 2 andro avy. Isan'aty zany tsy dia tena hoe tsy dia tena hoe be dia be le orana fa mety mahazo orana ihany zany any amin'iny faritra atsimo nosy iny. Eto dia tsy piako sy mariako tsara mihitsy ity le sary am'zana-bolana amin'izao fotoan'izao. Ito le rivodoza batsiray nivony nefa mivoaka ny ranomasina tamin'ny 7 ariva teo fa tazantsika amin'ny sary zao fa ny rahona miaraka aminy rehetra zany rahona miaraka aminy daholo rehetra dia mbola mitoetra ho an'ny afovoantany sy ny faritra atsimo nosy iray manontolo iny, zany hoe mahazo orana mihitsy zany any amin'ny faritra atsimo iny, mbola mitondra rotsakorana any amin'ny faritra atsimo nosy iny izy ary mety mbola hitondra rotsakorana kely ihany ho antsika eto amin'ny afovoantany. Ankoatran'izay rotsakorana mety mbola hitoy izay dia tsy dia atahorana firy aloha ny mety ho fiantraikany mahakasika ny rivotra. Tsy misy filazana ny filazana loza fa mbola voatazona hatrany ny filazana miloko manga na filazana mahakasika ny fahamailona aorinina ny fandalovana rivodoza. Filazana miloko manga ary ho an'ny Vatomandry, Mahanoro, Vatanamboamanapotsy, Marolambo, Morondava, Mahabo, Manja, ny faritra Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Vakinakaratra, Moronmany, Matsiatrambony, Iorombe, Atsimo Andrefana, Anosy ary Androy. Mbola saika hikorotana tanteraka ihany koa ny any an-dranomasina izay indrindra no aniantanana ny mpiandrika morotsiraka Andriafanosy mengy avy eo Besalany ka hatrany Cap Sainte Marie ary morotsiraka Atsinanana mengy avy eo Cap Sainte Marie ka hatrany distrika amin'ny Brickaville. Aleo zany aloha tsy mivoaka mendrika mihitsy sika mandra-pilamina ity rivodoza ity satria mety mbola ahery be ny ranomasina ary mety mbola isamboaravara mihitsy zany indraindray. Dia aleo mitandrina fatratra raha rotsaka ny satavany hatrany ny toromarika omeny manam-pahefana iny fotony isoroana ny loza mety isy eo. Ho an'ny mpiandrika ny avaratra andrefana ihany koa mety mbola hikorotana kely ihany koa ny ranomasina, ny rivotra ihany koa mety misy mafimafy kely ihany any amin'ny faritra iny. Ho an'ny mpiandrika amin'ny faritra avaratra andrefanosy iny mila mitandrina sy mailo hatrany zany rehefa mivoaka mendrika any avaratra Atsinanana na dia hoe mita fa milamindamina aza ny ranomasina dia aleo mitandrina foana satria le alondrano ateraka ty rivodoza ity dia mety mbola mitoetra amin'ny faritra sasany indrindra aty amin'ny tapany atsimo ny Toamasina aty zany. Etsekilan'izay ihany koa araka ny efa natsidiko teny am-piandohana dia somary miadana fikisahany batsiray rehefa any an-dranomasina izy dia mety anakorotana ny faritra Atsimo Andrefana sy ny Atsimo Atsinanana. Misy ny fampitandremana ny amin'ny mety ho fabetsahan'ny rotsakorana, izany hoe reto distrika reto zany dia mahazo filazana miloko mavo ny distrika amin'ny Belontsiribina, Morondava, Manja, Morombe, Toliara voalohany sy faharoa ary Sakara. Filazana miloko mena indray ho an'ny faritra Fitovinany, Matsiatrambony, Atsimo Atsinanana, ny distrikany Iakora, Ivohibe, Befotaka ary mihitatra hatrany Taolanaro. Ho an'ireo faritra eo dia mila mailo sy mitandrina fatratra amin'ny mety ho fiakaran'ny rano na renirano, eo ihany koa ny mety ho fiotsahan'ny tany sanatriavana izany. Ho an'ny nahazo ny filazana miloko manga ihany koa moa dia mbola mila mitandrina hatrany ao anatin'izay. Raha ny endriky ny toetry ny androntsika averina ihany makany amin'ny rampitso sy atao anatin'ny 3 andro avy dia saika mendrandra andro maina aloha ny ankamaroan'ny faritra maro araka ny efa natsidika teo fa mety mbola anakorotana
misaotana kely mitoetra ny andro ny atsimo nosy iny a ny rahona hoentin'ny Batsaray, izany hoe mbola mahazorana zany ny amorontsiraka atsimo andrefana, androya ary anosy. Mifaritra sisa saika maina na dia misy rahona ihany aza anelingely ny voamaraina ny amin'ny tapany atsimony afovoantany. Ny talata torak'izay ihany mahazorana ihany ny any amin'ny faritra atsimo a, ny eto amin'ny afovoantany mbola mijanona maina, fa ny alarobia kosa miverina tsikelikely ny orana ho antsika eto amin'ny afovoantany, mihitatra makany amin'ny faritra avaratra sy avaratra andrefana. Ny orana ny amin'iny a amorontsiraka atsimo nosy iny ihany koa dia saika mbola mitoetra hatrany amin'ny alarobia. Ato anatin'ny herinandro ihany koa dia tsy misy tandindona rivo-doza ho an'ny Madagasikara. Raha mahakasika ny Cliff zany no asiantsika resaka farany dia vinavinaina tombanana ho levina miandalana izy amin'ity fiandohan'ny herinandro ity. Izay ry zareo ny vaovao amin'izao takariva izao. Misaotra anareo izahay nanaraka ny météo, misaotra tamin'ny fatokisanareo ary misaotra ihany koa tamin'ny fizaranareo ny vaovao izay navoakanay sy ny fizarantsika ny angom-baovao rehetra teto amin'ny météo tao anatin'izay fiatrian'andrivo zay. Manantena mbola hiaraka aminareo hatrany izahay amin'ny fizarana ny toetry ny andro sy ny maro samihafa. Be dia be ny fampizarantsika eto amin'ny page Facebook météo. Aza miala aminay mametraka ny veloma ho amin'ny andro indray veloma.